pejiny sosialy kosa dia nahazo toerana fanasan-damba vaovao ny mponina ao amin'ny fokotany Manjakaray 2C vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fikambanana iray tao an-toerana niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nidina teny toerana omaly ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalora Valomanana nanolotra ity foto-drafitrasa vaovao ity ary ihany koa nanolotra fitaovana an'ireo mpanasa lamba tao amin'ity fokotany Manjakaray 2B sy 2C ity. Velzislay no mitatitra antsika ny andindiny izay. Nidiny fotony teny amin'ny fokotany Manjakaray 2B sy 2C ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalora Valomanana sy ireo mpiara-miasa aminy avy eo anivon'ny fiadidina ny tanàna ny zoma fa 13 volana aprily taona 2024 teo. Araka ny fampanantenandra matoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana dia natolotra ireo mponina teny Manjakaray 2C ny toerana fanasana lamba vaovao izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo sy ny association Manja. Nandritra izany dia nanatanteraka asa sosialy ihany koa ny tenany ka nanolotra aron'akanjo, savony, vovon-javony ho an'ireo mpanasa lamba ao amin'ny fokotany Manjakaray 2B sy 2C. Nandritra ny fitsidiana natao dia nisy ny fiainona ny fitarainan'ireo mponina teny toerana. Anisan'izany ny fijerena ireo bloc sanitaire izay mila fanatsarana mba ho toerana madio sy ara-pahasalamana mendrika ny vahoaka ary ilay toerana fivarianan'ny rano eny amin'ny chute de la Lily ao Manjakaray 2C izay nambaran-dramatoa ben'ny tanàna fa asiana arofanina mba ho ary loza amin'ireo olona mifamezivezy eo. Akoatra izay amin'ny herinandro ambony dia ho avy any toerana ny ekipa teknika ao amin'ny boriboritany fahadimy sy ny avy amin'ny département misahana ny asa vaventy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra anadio ny kanaly fandehanan-drano maloto analana fahasahiranana ny mponina. Dia iny fanadihadiny indray tompo kilasy tompoky vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany anaraka ireo fandarana vokarin'ny fahitalavitra MATV. Veloma tompoky lahy mankasitraka tompoky vavy. Mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fazanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misoratanarana dia izao ho an'izay ho taranaka reo zay na raha anao teo ny vaovao niaraka tamin'ny assurance aro